Integralmente rifonzano anche la tiravo di essere la caduca tutto facile dia niente di voler ma non so sulla pensione amminare tutti oggi studiamo su uomini fulani anche mamma che non ne ha eles faifana mukademi riita siya sitana dele sansari anakrai dia amnisai na tina tom jisu insiamana amfana faifana mahandemanta niandemanta sai tu betul ini futi soluti sai mirai demanta itu fonzina fonzina Sabatul musyriatisnya awanan ini di Jawa Indonesia. Ini negara kedua ini uluan supi dari kecil. Tak Amerika ada demanda fikisa. Apa ini? Amerika ada demanda fikisa. Gioia mi si chiama come fulani di sci se è nell'inare da un adito fa fullo ma non come di farlo niente nada con questo e yana non nada arriva la non si ne ha e via niana e nessuno non la di piano per non più fulani sociale atau nanti itu amanin strategis una fulasa ini sebenarnya dia misalkan nak kremus di nama fulan sahaja ini saya belajar dari fulan anda itu filosofi sebenarnya dia mina transakan mina sanai masih namanya dia bahas generasi dia ada sida dari itu sampai la sena di show niarget dan farfamitina indinda itu awal nanti niarget dan kebiaran di dunia reformasi arah generasi dia hampir saya kecil dia aman dia cik dia nasa nyata orang dengan nyata orang Yesus Kristus di mandawan ada kadang-kadang problem seperti kalau figur lagi ande sutina wira ande itu formuzela itu di dia nak kaya nantara ni anasita niari acite itu disampaikan dalam bertanya tadi asal niari tadi rafji arkeologi niari dia ini kelai fauna biasa kalau fauna dia biasa saya tidak kasih cepat salaman dia bersih mana apa tinta patir di pembahasan
dia fahotanao zany mikotriky ny tsy fahasalamana fa tsy dia marina ary zay mahatonga ny olona rehefa mara rehefa misy arezana amposina nan'Andriamanitra miatorana n'Andriamanitra fa ndraindraytsika rehefa maray mivily lalana mandeha eza rehefa maray mandeha any amin'ny dalana-be zany zany fahadisoana dia amin'ny anaran'Andriamanitra ny mpanompo zany tsika rehetrarehetra men'Andriamanitra ny fitokisana inona ny fitokisana nomeny ianao nantsony ianao nyfidiny ianao ary nomeny an'laika ianao ary mahatsiarona hoe ty ny antony izay tena ilana Andriamanitra zao hoe ny antony tena itiavan'Andriamanitra anao noho ianao azo itokisana sy azo ametrahana raikitra hoe misy asa fanaovonanao hoe ty ampanaovonanao dia ataovy tsara aza mivilivily zany zany ny an'Andriamanitra ary amesaka ny mpianatra amin'ny folatsika ny viliny iny anankiray navilin'olona tamina vola ohatriny moa volana anankaramany amin'ay sakely telopolo batao amin'ny teny frantsay fa misy laza 150 amadianao ny marina amadianao ny rano amadianao ny tombonao namola volanao nitaizanao vola telopolo na dia manantanja azy tsy azo ametrahana fitokisana amin'ny fomba iresantsika ny mahomantso atsika olona fidiny tompo atsika zao lazay maro izy izy miantsona fa vitsy fa rehefa mba ianao mantsona rehefa mba ianao ny fidiny ho isan'ny olona vita batisa amin'ny fiangonana ho mpanay fanasany tombo manana nraikitra ho diakonana ho rovolona ho tompona nraikitra ny sambana sy ny samihafa asaina mena asa ho anivon'ny fiangonana ataovy tsara zany mahafinaritra ny tompo zany ary zany antony ikelezana Jesosy hoaina amintsika amin'ny fandamina rehetra hoe ianao rehefa mba azon'Andriamanitra antoka ianao loloavo izany fahatokison'Andriamanitra anao zany ary asa manaiky avilivilin''izay zavatra rehetra na vola na fahefana na ino asa manaiky avilivilin' zany fa asehoy tsara olona nantsoko tompo anao nofidina Andriamanitra manokana ianao ho amin'izany toerana izany ary lasa sakaisan'ny Kristinao lasa olona tokisan'ny Kristinao mahafaly an'Andriamanitra ny fisinao sy ny fangalovanao eto amin'ity tany ity rehefa azainao ny mahombo antso anao ametrahan'Andriamanitra ndraikitranao ny andraikitranao ke io eke amin'ny andronao zao fa azon'Andriamanitra isorona moa dia mpanaovina olona hafa fa tsy mahaso zany fa ny an'Andriamanitra dia ianao ny fantany mahavita azy ianao zany atokisany omeny ianao io lolo avy ary na iza manala eo aminao aza manaiky fa poiziny zany zao makotatsika rehefa omena naikitra zay ka misy manotoy dia mihetsika ny amin'ny ary rehefa mihetsika ny amin'ny le asan'Andriamanitra mihitsy no ianana rehefa tsy ananay zany dia anao ianana tamin'ny toerana anankiray misy zavatra misy diakona niady tamin'ny pastera rehefa niady tamin'ny pastera ka tsy mety pastera dia zao natao aloha zaho izy alatsiro diakona aloha zaho alatsiro diakona dia zao natao pastera raha miady aminao zany ny jibosisiko satria mpiasa fanjakany dia mpampianatra raha miady aminao zany jibosisiko dia mametraka iarana ianao tsy ho mpampianatra
natao resty ary marina tokoa zany raha ny fiangonana moramora miteny hoe hiasa fa raha ny miasa fanjakana manadilady mihitsy aza atao an'zasiko mifona zasiko satria voavidim-bola izy rehefa tsisy vola dia tsy manao tsika rehefa misy vola dia manao tsika fa azao ihany ny fitokisany tomponao na misy tambiny na tsisy tambiny na misy vola na tsisy vola zay afinaraka ny tompo aminao ataovy rehefa nametrahana anaiky ianao dia tanteraho amin'ny finiavana amin'ny fitiavana izany zay ny anankiray fa ny zavatra faharoa hitantsika eto am'ty koa amana manala rehefa naniraka ny tomobily folany eto ny tompo tsy hoe olo mahansy mopino ka ametrahana ino fitokisana ametrahana fitokisana fa ny zavatra anankiray resany ko dia zao olomboahantsy ianao na tsoan'andriamanitra ianao dia araha koa ny fandaminana sy ny toromarika izay omeny ianao araho ny toromarika sy ny fandaminana izay omeny ianao avereny araho izay omeny ianao zao ny voasoratra mandiana misy izy ianareo ka aza mitondra ino na vola na kapa na teny na kitapo-mbatsy resany koa zany ohatra ny mora fa mba andramo ohatra ny mora rehefa resany fa mba andramo fa zao matontoko miteny an'izany rehefa no ny fitokisana anao no ny mahisy azy ianao ary izy miteny hoe nany ianao aza mitondra ninonino rehefa mandeha fa ny zava-dehibe dia zao ny asan'andriamanitra tsy anaovana ekiskizy ny asan'andriamanitra tsy anaovana safay ny asan'andriamanitra zany tsy atakalo zavatra hafa fa rehefa nitokisana ianao nomeny ianao hoe ianao nolomahanso anaovananao io ny fantatr'andriamanitra amin'io dia vitanao hatrany farany ary samy hafa ny manao sy ny mahatanteraka rehefa misy olona zao ohatra saina mamafa nytitramoty mamafa izy tonga etsyrehetra izy miata nanao izy fa tsy natanteraka samy hafa zany misy olona manao ny asan'andriamanitra fa tsy tanterahana ny tena izy na mitena tahaka ny heriny fa ny tadiavin'andriamanitra ianao zany manaraka lamina sy toromarika omeny tompo anao dia mandehanao izy ndikany io afako dia zao tsy mahazo miala tsiny ianao na manakarely ianao na mahampy ianao na inona nananao na manafara idiny amin'ny fiainana ianao vitanao foana ny asan'andriamanitra ny asan'andriamanitra tsy natao any manakarena fotsiny ny asan'andriamanitra tsy natao any olona mahantra fotsiny fa natao any olona rehetra ny asa fanomponan'andriamanitra ka na inona raha manakarena ianao mety hialapalako ambadiky ny arenanao ianao tena zay mbolanao zao zay mbolanao zao zay mbolanao zao aza va misy zay rehefa mananty ianao dia teny hoe zay tsy mba manana zao zay tsy afaka andeha zay fa alao zay manana fiara manana moto manana bisikileta mandeha dia zay zany foanany Jesosy ny asa fitorinany filazantsara tsy fanaovana ny asan'andriamanitra tsy ankinona amin'izay fananankarena fa ankinona kosa amin'izay mahatsiaro ny antsotompo ary izy moa zany olona nantsotompo zany isika rehetra hoe zany nantson'andriamanitra matonga tonga eto ambonin'ny tany eto nantson'andriamanitra ianao zay mampalahelo misy olona miteny hoe zaho tsy voantso tsy manana zany tsisy olona tsy voantso zany fa ianao tsy mamana ianao tsy mamana tsisy olona tsy voantso n'andriamanitra zany
fa zarazaraina fotsiny ny andraikitra ny sasany nantsona apôstôly, ny sasany nantsona mpampianatra, ny sasany nantsona amin'ny andraikitra hafa arakaraka ny fanomezam-pahasoava. Fa misy tsy mampiseho an'izany, ary misy tsy mahatakatra mihitsy hoe inona moa ny antom-pisinao eto ambonin'ity tany ity, na inona ny antom-pisinao mampivavaka anao. Ary misy olona miteny hoe izay anao mpandray tsotra. Inona moa mpandray tsotra zany ao amin'ny baiboly tsisy an'izany. Rehefa mpandray anao dia mpandray, tsisy zany tsotra zany, tsisy an'izany ao. Rehefa mpandray anao dia olona topisana, olona azo antoka, ary azo ametrahana andraikitra hoe inona ny andraikitra ao, ary manahoana ny fifikiranao amin'Andriamanitra. Ary rehefa irahina ianao, izy no manainao tahaka ilay apôstôly raiky ambin'ny folo lahy sady anankiray Zetania nanimba ny tontolo ny fitoriana ny filazantsara tety amin'izo n'ity zao tontolo izao. Azany tsy misy saintsika zany ny fisinao eto, inona ny lanjany, inona ny valera ny fisinao, ny fandanovanao eto, miteraka inona aminao sy amin'ny manam-bolon'Andriamanitra anao. Sady lanahazo fotsiny eny am-pandehanana eny fotoanalany, ianao tsisy identité ana-mariana anao. Tea merina izany tompo iavako milazalaza amintsika ny mahazava-dehibe ny asa fitoriana ny filazantsara. Ary rehefa tsy nandray anjara amin'ny asa fitoriana filazantsara ny mpino, dia tsy manam-paterana ny lamina sy ny baiko izay anaovan'ny tompo atsika. Ary tsisy filanantsika, tsisy antony izay mbola hitazomana antsika eto amin'ny tany rehefa tsy hanao ny asa n'Andriamanitra izy. Izay ny zavatra anankiroa avana marana izay ampiainantsika raha terenana ny izao. Ny voalohany Andriamanitra mametraka fitokisana aminao, ary ny faharoa Andriamanitra dia mandamina anao, mibaiko anao, manome toromarika anao amin'izay hoanao na manana anao na tsy manana anao, atao ny izay azonao atao amin'ny fantaonana Andriamanitra tahaka ireo apôstôly izay rahan'i Jesosy ary nandresy ny fanahy maloto, ny aizina, ny aretina, ary nametraka kosa ny fitomboana ny amin'ny lanjany zany atao hoe nahazo hery teo am-panadadinana zany asa. Andriamanitra ny fiadanana ny hiasa manangely ny fiainantsika, atonga antsika ho tia aitsika fa ny antom-pisinao sy ny amin'ny fiainanao ihany fa andehanao ny asa n'Andriamanitra satria samy mahazo misy terotsy. Ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen. Nandataka